Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika. Irina rataony manana ny namantsika manana atom-bavaka manokana mba hijerevan'Andriamanitra azy ny amin'ny fiainany sy ny fiainy reo fianakaviana sy ankonany. Andeha hivavaka ho azy isika sy ho anao ihany koa manam-paniriana toa azy ny mba hitsinjovan'Andriamanitra ny fiarahamonina misy azy sy ny fianakaviany manontolo. Hivavaka isika tompo. Tompo Andriamanitra eo, manatona anao izay amin'izao fotoam-bavaka izao. Manatona anao no ny filanay mandrakariva ny tanam-pitiavanao hitantana anay. Ny namanay Irina Rataony manana izay manana olana ankehitriny eo amin'ny fiainam-piarahamonina. Misy ny olona izay iriny indrindra mba ho tsara fihavanana aminy, kanefa toa vao maika maneho fihetsika sy toetra mifanohitra amin'izay faniriana ao am-pony izay. Andriamanitra, hitsitratehitra ianao amin'izany lafin-javatra izany. Andamina ny zavatra rehetra, amboatra azy manokana mba hanana ny toetranao, ka hanana ny fahalemem-panahy mandrakariva na dia eo aza izay mety ataon'ny olona mifanohitra amin'izany. Kiasika ny fon'ilay manana olana aminy ihany koa ianao mba hahatonga azy hahatsapa fa manana fikasana ho azy ianao. Momba izany mpanompo vavinao izany, izany olonao izany, amin'ny fiainao ny zaza izay efa nomenao azy mba hanana fitombona eo amin'ny lafim-piainana rehetra, indrindra eo amin'ny fahendrena, ka ho voninahitra ao ny fiainany. Da io izy eo amin'ny asa fivelomana atao mba hahomby ka tsy ho tondromolotra no azony fa ho fanomezam-boninahitra ny anaranao kosa no iseho eo amin'ny fiainany manontolo. Mitsinjova manokana ny anadahany izay manana olana eo amin'ny fiara-miasa. Andriamanitra omeo izany mpanompo lahanao izany ny fahendrena, hitondrany tena hitondra ny anaranao eo amin'ny sehatra asa misy azy. Eteza ho namanay sy rehetra manana olana eo amin'ny fiarahamonina. Aoka ampatsiahivinao aminay ilay teninao manao hoe raha azo atao dia ataovy ny havanana amin'ny olona rehetra. Koa tianay ny hanana fihavanana amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Koa miasa ianao anatinay, miasa koa ianao amin'ny fon'izy ireny mba hahatonga anay hanam-pifandraisana ho voninahitra ilay anaranao ny antso anay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.